Fanomeravantsika indray tonga soeto amin'ny fandarana minutimo. Fandarana iray natao hanampiana ny malagasy amin'ny fananantany. Dr Raphaël, ingénieur géomètre topographe ary fondateur Master Immobilier Service. Ny lohahevitra ho resahantsika androany dia ireo taratasy ilaina raha hividy tany Titre Borné. Ny tany Titre Borné dia tany voasoratra any amin'ny bokin'ny domaine ka manana numéro ana titre, manana nom de propriété ary manana superficie. Ankoatran'izay moa amin'ny maha borné anazy dia voatsatoka borne ny manodidina ny tany. Ireto avy ary ny taratasy tsy maintsy ilaina raha hivarotra tany ianao na hividy tany. Voalohany indrindra aloha dia ny duplicata ny titre foncier, manarak'izay ny certificat de situation juridique à jour, izay farakaiky indrindra no tsara indrindra. Manarak'izany ny plan ny tany hovarotana. Tsara ho marihana hoe ao anatin'ireo zavatra anankitelo ireo dia tsy maintsy mitovy ny numéro ana titre, tsy maintsy mitovy ny nom de propriété ary tsy maintsy mitovy ny superficie. Izany hoe ny superficie ao anatin'ny boky any no hitanao anatin'ny superficie ny juridique, ny superficie anatin'ny juridique any no hitanao anatin'ny plan. Mitovy amin'izay ihany koa ny numéro ana titre, tsy maintsy mitovy ny tsirairay avy ireo. Ankoatran'izay dia mila ny karapanondrom-pirenena ny mpivarotra izay tokony hitovy amin'ny ao anatin'ny bokina titre, ny ao anatin'ny certificat de situation juridique. Tsara hananana ihany koa ny certificat de résidence ny mpivarotra tany. Inona avy indray ary ireo taratasy tokony hoforonina raha ohatra ianao ka hividy tany na hivarotra tany. Voalohany indrindra ny acte de vente izay misy karazany anankiroa. Misy ny acte de vente sous seing privé izay ifanaova-mivarotra sy mividy ary legalisena any amin'ny commune ny signature. Faharoa manarak'izay misy ny acte de vente authentique izay atao eo anatrehan'ny notaire na ny commune. Misy koa ny accessoire tokony hiaraka aminazy. Ny plan moa zany raha mety en totalité izy dia tonga dia ny plan an'ilay tany iny no mandeha manaraka ny acte de vente. Raha ohatra izy kosa hoe morcellement dia misy ny plan de morcellement tokony miaraka amin'ilay acte. Ankoatran'izay ny autorisation de transaction avy any amin'ny aménagement iny. Ny manaraka dia ny taratasy fiatohana sy ny taratasy fanambarana sitrapo. Izay ny taratasy ilaina raha ohatra ka hividy tany ianao. Ho resahantsika manaraka indray amin'ny fandaharana ny fanamarinana rehetrarehetra tokony ho atao raha te hividy tany ianao. Izany hoe mba tsy ho voafitaka ianao, mba tsy hitonantonana ianao, mba tsy handany andro ianao dia misy ireo fanamarinana tokony ho atao amin'ny fividianana tany. Raha tianareo na mahaliana anareo ny zavatra ataoko dia misivo j'aime ary partageo fanampiana ny namantsika. Tsara ho marihana fa ny fandaharana izay hitantsika ato amin'ny Minute Imo dia isy ny famidinana any amin'ny gazety Imo izay mivoaka isaky ny Talata. Mametraka ny mandra-poana ho an'ny manaraka indray.